Lily, écologiste dans l'âme, partage ses convictions à travers l'art. Depuis maintenant 4 ans, elle use de ses talents avec passion pour redonner une nouvelle vie aux objets oubliés. Atao objet de récupération le izy zay no ataonay fa tsy recyclage fa de récupérena fotsiny de le manome endrika na melanjany ireo zavatra efa nampiasainy na iny zany na iny fa androany aloha de reto bocal reto no ezanay asiana endrika, asiana lanjany, asiana vidiny zavatra efa nitsimponina teny manasamihafa ao ny kely, ao ny lehibe, ao ny ngeza, ao ny mahia, lavalava ary endriny maromaro no menay azy, misy sary zavatra paysage, misy sarin'olona. Elle se procure un objet usé un peu partout. Elle récupère ce que l'on jette, ce que l'on oublie dans la nature et qui risque de nuire à l'environnement. Tsimponina eny amin'izay men'olona rehetrarehetra eny fa matetika aloha zay atreto zany amin'reto tavoahangy dia analakely eo mivadika amin'ilay mpivarotra tavoahangy ireo sy karazany be da be ireo. Le tavoahangy tsy na mora atao, mora raisina, mora amboarina, tsy mila avadibadika intsony zany fa fotsiny angambany hoe raha manao pipety dia nilavahana fotsiny le izy dia zay fa sisa rehetrarehetra zany dia afaka ny olona mantsy rehefa dia ovana endrika za zany tsy manova fa tonga dia mandoko raha tavoahangy zay no mamora azy. Reo rehefa mety ho tavoahangy hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra rehefa azo ahodina mariny aloha fa tsy misy vaky za tsy mandray tavoahangy vaky molotra na ohatr'izany satria zay le hoe mba sécurité misy zavatra sady mba tsara koa natao récupération zave dia mifakifakony ery fa zay hoe zay rehetrarehetra mety azo atao ka omena endrika rehefa mety tavoahangy. Pour Lily, la récupération est une forme de protection de l'environnement. Chacun devrait penser à revaloriser leurs déchets.